Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Tsy olana amin'Andriamanitra ny taonanao. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Be dia be tsika no manana olana amin'io taonantsika io. Ary amin'ny akapobenintsika olombelona dia mametraka lasitra ao anatin'ny saintsika ao ny amin'ny hoe fotoana hanombohana na hoe hahatanterahany zavatra iray eo amin'ny fiainantsika. Ohatra zany hoe eo anelanelan'ny taona tahaka an'izao ny tanora ny tokony ho afaka baka. Eo anelanelan'ny taona tahaka an'izao no efa tokony hanana lisansa na master. Eo anelanelan'ny taona tahaka an'izao no efa tokony manomboka projet. Eo anelanelan'ny taona tahaka an'izao no efa tokony manana tokantrano na hoe mahatsangana trano na hoe mahavita an'izao sy mahavita an'izao. Dia amin'ny akapobeny tsy voatery hoe olana akory na hoe fahotana ny fananantsika an'izay lasitra izay, fa azonao atao tsara mihitsy no mitondra ny fiainanao raha ohatra ka tanteraka araka n'iny lasitra iny ilay izy. Fa tsy voatery ho tahaka an'izay foana ry havana, satria tadidiko tsara fa ny fotoananao dia tsy voatery ho fotoanan'Andriamanitra. Ka io lasitra izay napetraka ao io aza terena ho tsy maintsy io no hahatanterahany zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Fa tsisy lalana an'izany mihitsy akory ao anatin'ny Baiboly hoe eto ny fotoana tokony hanaovana an'izao na eto ny fotoana hanaovana an'izao. Fa Andriamanitra rehefa jerevanao ny soratra masina dia afaka mampiasa ny fotoana rehetra izy hanombohana ny zavatra rehetra, hahatanterahaka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ary ny olana dia izao lasa misy pressiontsika, lasa enjehan'io lasitra io ianao, teren'io lasitra io ianao, anaonao foana mihitsy aza indraindray satria manenjika n'io lasitra io ianao hahatanterahany zavatra, dia lasa tsy mahandry an'Andriamanitra intsony sy ny fotoanan'Andriamanitra intsony, fa lasa miazakazaka amin'izay satria hoe taraika efa tokony hanao sipa, taraika efa tokony hanambady, taraika efa tokony hiteraka, taraika efa tokony hiasa, taraika efa tokony efa nahatsangana orinasa ohatra zao. Dia mampitany tenanao amin'ny hafa ianao, mampitany tenanao amin'ny manodidina anao ianao dia mieritreritra ny tenanao amin'izay hoe taraiky. Tsisy an'izany taraiky izany ry havana, fa miandro fotoanana ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra. Ary zany ty androany ity dia te hampahiry anao amin'izany mihitsy, satria raha mijery zao tsika ny soratra masina, tantaran'olona anankitelo no entiko amintsika eto androany. Ny anankiray dia Solomona izay teo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 10 taonany izy no nanomboka nitondra ny Israely. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany any amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 andiny 7 hoe mbola tanora aho izy rehefa nisehon'Andriamanitra tamin'ny nofo izy. Dia nefany ambaran'ny mpandinika soratra masina maro fa tokotokony teo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 10 taona io izy resaka tamin'Andriamanitra io. Dia nefa hitantsika hoe mbola zaza izy zany raha maha olombelona, zaza kely zany ve dia efa hitondra firenena, zaza kely zany ve dia efa atao mpanjaka. Fa amin'Andriamanitra tsy problème zany, fa afaka nahita fahombiazana foana i Solomona na dia mbola zaza aza no nanomboka ny asa fitondrana ny firenena. Dia hitantsika tsara fa nandritra ny 70 taona i Solomona no nitondra ny Israely ary tena nandro fahizay mihitsy ny Israely tamin'ny fotoana izay nanjakany. Na dia zaza aza nahita fahombiazana. Dia anankiray koa i Davida. I Davida indray dia fantatsika tsara fa mpanjakan'ny Israely ihany koa izy ary mpanjaka nanana ny lazany mihitsy. Kanefa dia izao teo amin'ny 70 taonany izy hoy soratra masina no nanomboka nitondra ny Israely. Hitantsika indray zany any amin'ny Samuela 2:5 andiny 4. Amin'ny maha-olombelona indray izao zany dia ohatrany hoe mbola tanora loatra, zany hoe 30 taona zany, nefa dia efa hoe hitondra firenena, hitondra vahoaka be dia be. Kanefa dia izao hoe tsy olana amin'Andriamanitra ihany koa zany, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra izy dia mahita fahombiazana foana na dia tanora aza dia efa nanomboka ny asa fitondrana ny firenena. Satria fantatsika koa fa 30 taona ihany koa, 70 taona ihany koa azafady no nitondrany ny Israely. Ary zay no ambarako amintsika hoe na dia mbola zaza na havita nitondra 70 taona, na dia nizay lavarina hoe tanora na havita nitondra nandritra ny 70 taona. Ary lehilahy anankiray farany dia tsy iza fa i Mosesy. Mosesy ihany koa dia natsoin'Andriamanitra hitondra firenena izy, hanala ny zanak'Israely hiala tao amin'ny tany Egypta, ary olona 600,000 no nentina nandeha namakivaky ny tany efitra nandritra ny taona maro. Ary mba fantatrao moa efa 70 taona Mosesy ozy ny soratra masina any amin'ny Exodus toko 7 vao natsoin'Andriamanitra izy hanomboka an'izany asa fitondrana ny zanak'Israely hivoaka ao amin'ny tany Egypta izany. Raha maha-olombelona indray izao zany dia hoe efa antitra
efa lahantitra be io ve vao andehanao an'izany zavatra zany zay vao hitondra firenena kanefa dia izao hoe nanao izy ary nandeha izy tsy nataony sakana mihitsy ny taonany ary hitantsika tsara fa rehefa nitondra izy a dia mbola nahavita ihany koa ry havana nitondra ny Israely na andritra 900 taona mahery aza 700 taona rehetrarehetra zany dia maneho amintsika fa na dia ny mbola zaza na vita nitondra 700 taona na dia izay heverina ho tanora na vita nitondra 700 taona na dia izay heverina ho lahy antitra na vita nitondra nandritra ny 700 taona tsy olana amin'Andriamanitra mihitsy ny taona hanombohan'ny zavatra anankiray eo amin'ny fiainanao ary tsy zany ny hoe antoka ho an'ny fahombiazanao fa naroviana dia afaka manomboka zavatra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary afaka rahita fahombiazana foantsika fa aza mampitany tenanao amin'ny hafa fa samy manana ny fotoanany io ary zay koa hoe aza teren'Andriamanitra amin'io fotoana zay lasitra napetraka ao anatin'ny sainao io ka heveranao ny tenanao hoe taraiky miandrasan'Andriamanitra mitombena tsara miandro ny fotoanan'Andriamanitra fa ny fotoanan'Andriamanitra ny fotoana tsara indrindra ary nambarany mihitsy zany ny fihevitro sy izy tsy mba fihevitrareo ny lalako tsy mba lalanareo o Jehova ary indraindray tsika dia mieritreritra hoe taraiky fa tena tokony hanambady izy no mitenanao fa tokony hanambady ianao ny lasitra ao anatin'ny sainao no mahatonga anao miteneny izany fa raha ohatra ka ny fotoanan'Andriamanitra aminao 700 taona ianao vao hanambady ary zay ianao vao hanana tokantrano tena hoe miadana tokantrano misy fahombiazana dia mahandrasa an'izay fotoana izay fa aza maimay ikeo mihitsy hoe ny fotoanan'Andriamanitra ny fotoana tsara indrindra perfect timing amin'ny fiainako fa tsy ny fotoanako ary dia miandry ianao an'izay fotoanan'Andriamanitra izay ary zany nahatonga ny Abrahama sy Sara nanaonao foana ihany izy satria rehefa hoe omen'Andriamanitra zanaka ary zareo dia tonga dia lasa nandeha nitady vahaolana hafa fa hoe ela loatra le fotoanan'Andriamanitra dia nandeha nakany amin'ny Agara nefa rehefa aveo lasa olana be fotsiny ny fisian'ny zaza iny rehefa aveo fa ny fotoanan'Andriamanitra dia izao hoe 520 taona aty aoriana vao hiteraka i Sara dia izay mihitsy ny fotoanan'Andriamanitra ary rehefa tonga izay zaza dia iny ilay zaza nisy ny fitahian'Andriamanitra iny satria tamin'ilay fotoanan'Andriamanitra no nahatanteraka an'ilay izy dia mampahery antsika ry havana amin'ity anio ity aza maimay aza taitaitra aza fatorany io fotoana izay efa lasitra petraka ao anatin'ny sainao io ianao fa naroviana afaka manomboka zavatra foana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra fa tsisy hoe taraiky izany mihitsy na hoe za ty dia variana eto fotsiny tsisako izay zavatra niangana teo amin'ny fiainako fa ohatran'izao sy ohatran'izao fa rehefa vonona ianao hiaraka amin'Andriamanitra izay dia ahoana ilay izy teo rehefa niaraka tamin'Andriamanitra Solomon nanomen'Andriamanitra fahendrena rehefa niaraka tamin'Andriamanitra David rehefa niaraka tamin'Andriamanitra Mosesy na tamin'ny fotoana firy na tamin'ny fotoana firy nanombohana izy ireo ny asa izay nataony dia nety foana ilay izy dia za koa te hiteny aminao androany hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao izay fotsiny zava-dehibe indrindra fa naroviana dia afaka manomboka zavatra foana ianao ka na dia ataoko aza hoe efa retraité ianao amin'izao fotoana izao dia izy ianao hoe efa tsisy lavana atsony mety ny fanjakana tokoa mety tsy mandray anao tsony fa mbola afaka manomboka zavatra samy hafa ianao ary mety eo mihitsy ary vao tena hanomboka ny kariera-nao hoe ampisandratra sy ampamirapiratra anao raha afaka mbola manomboka zavatra ianao fa aza fatoran'io fotoana izay efa apetraka hoe inona tsony ny lavana fa mbola afaka manomboka zavatra ianao ry havana afaka manomboka zavatra ianao fa tadidio fa i Mosesy azany 20 taona vao natsoan'Andriamanitra dia mety hitentsika hoe ka ny olona tamin'izany anie ry pastera tsy ohatran'izao 20 taona amin'izao andro iainantsika izao hoe tsy marina izany ry havana satria tadidio tsara fa ry Abrahama sy Sara ary 570 taona dia efa nambarany tenin'Andriamanitra hoe fa antitra nefa zany Abrahama sy Sara zany efa 4 taona mialohan'ry Mosesy fa tena mitovitovy mihitsy ny talohan'ny safodrano no hoe naharitra be ny olona fa atahorina ny safodrano dia efa mitovitovy amin'izao andro iainantsika izao ihany ny 20 taona izay iainan'ny olona ka raha 20 taona Mosesy mbola afaka nanomboka projet vaovao teo amin'ny fiainany nahoana moa ianao no 80 taona nefa mieritreritra sady manao hoe efa tsisy projet azoko atao intsony eo amin'ny fiainako afaka mbola manomboka ianao ary mangataha amin'ny tompo teneny izy hoe ampiasao Andriamanitra ka raha misy fotoana hiantson'Andriamanitra anao aza miteny hoe mbola zaza aza miteny hoe mbola tanora loatra ary aza miteny hoe mbola antitra loatra fa niza antson'Andriamanitra dia fantany hoe ahavita matoa antsony dia taterao foana ny fanompoana izay antson'Andriamanitra anao fa aza fatorany io lasitra ao anatinao io fa ambaraka ihany hoe tsy olana amin'Andriamanitra mihitsy ny taonanao dia aza vela isy anao tsinotsinona anao noho ny fahatanoranao na noho ny fahanteranao na noho ny fahasasanao ho an'Andriamanitra rirano ny voninahitra amen